Sitraka tompony ny teninao sady amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ka mahazo mitoeranao ianao. Ho antsika mpanaraka ny fandaharana, raha ohatra ka tea hita n'ilay toriteny ao amin'ny intégrale ianao dia afaka mijery ianao ao amin'ny page Facebook ny Fiangonan'ny Finoana na amin'ny pastor Enzo Zafimanato na ny vadiko na ny ekipa ny Fiangonan'ny Finoana rehetra izay mizara mipartager an'ireny toriteny ireny. Fa tianay ho zarainao dia inary fa tena teboka lehibe amin'ny fiainana ny ankonana. Amen izay. Amen ve zay. Lohevitsika androany dia izao: bâtir sa famille, c'est bâtir sa vie. Avec fandroany, bâtir sa famille, c'est bâtir sa vie. Rehefa manangana ny ankonanao, rehefa manangana ny ankonanao ianao, dia manangana ny fiainanao ianao. Tsarovy fa ny fotoana betsaka lilalanao dia miaraka amin'ny ankonanao. Afaka miova amin'ny mpiara-miasa, afaka miova ny namana, fa ny ankonana tsy miova. Quand tu bâtis ta famille, rehefa atsanganao ny ankonanao, mariavy ianao, rehefa atsanganao ny ankonanao dia manangana ny fiainanao ianao. Manana tombony ny olona manangana ny fianakaviany sy ny ankonany, satria nahoana? Rehefa manangana ny fianakavianao sy ny ankonanao ianao, dia ianao ihany no mahazo tombony aminy. Ianao no ilamina amin'ny fiainanao, ianao no miasambatra, ianao no handroso lavitra amin'ny fiainanao. Bâtir sa famille, c'est bâtir sa vie. Salamo 128, valo amby roapolo amby zato andininy voalohany. Eo amin'ny teny gasy dia hoe zato sy roapolo valo andro. Salamo fahazato sy roapolo valo andro. Ny andininy, tsy ny andininy kory ary fa ny loha hevitra eo ambony, zao soramandro eo ambony hoe: ny atsara ny tokantramon'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Ny atsara ny tokantramon'ny olona matahotra an'Andriamanitra. Manao ahoana hono ny tokantrano? Na hoe ny ankonan'ny olona matahotra an'Andriamanitra? Tsara hoana. Tsara ve mipetraka ao anatina ankonana tsara? Tsara ve ny ao anatina ankonana mahafinaritra? Amen. Isaia fa 5:80 amby andininy faha 1:20. Zao lazay ten'Andriamanitra: hanao trano ny olona ka hitoetrao, ary hanao tamboloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Hanao trano ny olona ka hitoetrao, ary hanao tamboloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Isaia 5:20 andininy faha 1:20. Salamo 7:20 andininy voalohany. Solomon nanao an'ity firana fiakarana ity: raha tsy Jehova no manao trano, dia miasa foana mpanao azy. Panao. Amin'ny teny frantsay izy io tsy hoe faire fa bâtir. Building, to build amin'ny teny anglisy. Manangana. Zany hoe fahamarinana karasikana vavy dia izao: ny ankonana dia atsangana, aorona. Ny ankonana karasikana vavy tsy tonga dia menanao clé en main. Zany makontina ankehitriny sady mahafinaritra hoe rehefa manao trano tonga dia mandray clé en main, hoe zavatra efa vita no raisinao. Tsy zany ny ankonana. Fa ny ankonana dia zavatra voa anankiray no raisinao, dia anjaranao no manangana azy, anjaranao no manamboatra azy. Zay anaovanao anazy dia zay izy. Aveo fandroany, zay anaovanao anazy dia zay izy. Rehefa anangana ankonana ianao, na hoe rehefa ao anatina ankonana ray ianao, raha tanora zany ianao, rehefa ao anatina ankonana ianao, dia mila manana ao an-tsaina ianao, satria fananganana ny resahana, construction ny resahana. Dia mila manana ao an-tsaina ianao hoe raha anao trano ohatry ny ahoana ny ananganako azy, ohatry ny ahoana ny paoziny,
ohatrany ahoana ny lokony, inona ny materiel anaovako azy, ataoko hazo ve io dia ataoko amin'ny bois de rose, sa ataoko brique, sa ataoko parpaing. Dia rehefa mitsangana le izy dia asiako étage ve sa tsy, dia rehefa lalorana le izy dia ho laloroko amin'iny, rehefa asiana tafo le izy dia ataoko tôle sa ataoko tuilerie de lande sa ataoko bozaka. Zay ataonao rehetra dia zay ny tranonao. Maria tsara ve ianao? Zay ataonao rehetra dia zay ny tranonao. Rehefa vita le izy dia ho ianao holokoko inona indray rety safidinao io, safidinao zay tianao dia zay no mitsangao. Tahaka ny ankohona manangana tokantrano, manangana ankohonana tahaka ny hoe olona anankiray manao film ianao. Tena keo nakaiky hoe manao film hoe fa le film fotsiny tena izy. Amen na tena keo nakaiky hoe film tena izy hoe. Dia tsaro fa rehefa anao film ianao dia ianao manoratra azy. Ary ny tsy ianao reriny ao fa be dia be ny olona rehetrarehetra ao an-trano izay miara milalao aminao amin'io film io. Film momba ny ankohonanao. Ny titre ny film Ma famille. Mais ça, c'est ma famille d'abord. Mais ça, c'est ma famille après. Mais ça, c'est ma famille et moi. Mais ça, c'est moi et ma famille. Fomba fijery samihafa fa samy manangana avokoa izy rehetrarehetra eo. Fa zao kosa rehefa manao le film ianao dia soratanao daholo tsara hoe zao le film, zao le film, ianasianina ny rôle. Ary tsaro fa ao anatin'ny film anao io, ny ao anatin'ny ankohonana ty ho rôle daholo. Rôle dada, rôle neny, rôle daholo ny zanaka, ary hatramin'ny rafozana ary te ho rôle. Ka tsy marina ary ve zany e? Ny namana koa te ho rôle, samy te hiteny daholo rehetrarehetra hoe le film aza tao an'izany fa zao ny tsara anaovana an'le film. Fa izao anefa raha tianao handeha amin'ny laona ny film aminao dia mila voamengy io dia mila fantatrao io ohatrany ahoana andeha ho aizy ty film te, ohatrany ahoana le zavatra ho atsangana. Ianao zany rehefa andangana trano tsy afaka fotsiny hoe na navidy brique, azo ny brique zato, azo ny brique arivo dia apio azo ve, dia zay azonao dia reny fotsiny natambatambatra ao nao ka lasika nabavy. Vao miainga dia mila fantatrao hoe ohatr'izao paozin'ny trano dikan'izany, ohatr'izao zany ny anaovako azy. Ty zany ny ilaina amin'ireo dia zay ilainao no atambatrao. Amen na manomboka manome mazava amintsika sady ny afata ankehitriny. Anohan'ny tohizako nefa dia misy teboka sarobidy zay mila fantatrao momba ny ankohonana ary mifamaritra ny afatra androany. Tsarovaka lasika nabavy fa ny ankohonana tsy le trano. Ahoana hoe ny ankohonana tsy reo trano be le atsanga fa ny ankohonana ny ao anatiny. Ndraindray manko tsika raha vao hoe ny ankohonana trano dia hoe mieritreritsika hoe andeha anangana trano be tonga dia villa misy piscine no ivelany. Tsara zany fa izao alasika nabavy ny ankohonana tsy trano fa ny ankohonana mihoatra no le trano, le olona miara-mianao anatiny. Menina raha lasika nabavy misy tantara anankiray, misy lehilahy PDG anankiray olona farany ambony naka assistant izy na hoe manampy azy, dia zavatra mahagaga le PDG isaka miditra amin'ny fiasany tezitra be foana aizany anay wa isaka amin'ny telefona iny za tsy mira an'izany. Dia le assistant le tsy mitovy amin'izany mihitsy, le assistant karaha farany ambany. Fa zao zavatra mahagaga mitsika foana izy rehefa tonga ao an-trano, rehefa tonga ao am-piasana tsika izy tabataba PDG fa mitsika izy ento. Dia gaga PDG fa ahoana loatra dia tsy kilovona le fiainan'le lehilahy. Jereny rehefa mirava le lehilahy dia jereny fa mivady miandry anazy eo ambany eo ahoana koa reto. Dia rehefa miona izy mivady dia mifanao bisou ahoana koa reto. Dia rehefa avy eo mahita indray izy ankizikely miazakazaka avy any dia faly be mahita ny dadany
bavakoreto dia nikafiny le lehilahy foana dia IPDG indray rehefa mody any an-trano tsy misy olona mitsena point gardien manokatra naona tompoko miditra an-tranoko IPDG tsisy manao marahaba tsisy manao ninina fa tonga dia miditra ny trano aisany sakafo dia mivoaka avy any ray cuisinier mametraka amin'ny sakafo cuisinier tsy manao biso lany sakafo dia miala indray izy dia makany amin'ny chambre izy nakaiza indray ny haizany akanjo anaovana androany voaka avy any la bonne tsy manao biso dia mipotra avy any rehefa vonona tanteraka PDG vao mipotra avy any mizanany lahy bonsoir papa fa dia lasa mandeha miditra avy any koa ny vadiny sady miditra avy any ny vadiny tsenitsenitsy be mihitsy reraka be mihitsy zany tonga dia le kiraro fanalana anazy ton tsy poso tsy misy biso kaka le PDG fa ahoana loatra rahatsika anabavy satria miankonana tsy rehetrany be fa le lay fianakaviana kely tsy voatery manana trano be ianao vao mahafinaritra ny fiainana tena kely kaikanao tsy voatery manana trano be vao mahafinaritra eo fa na mitovy amin'le assistant ary ny vady manao izo tena kely kaikanao lesona hafa kelynay ino e teboka faro important mila fantatra ao momba ny ankonana zay ankonana ny tomboka tsy natao hisaraka raha lasika anabavy tsy option mihitsy ao amin'ny fiainana ny fisarahana tsy safidy zany hoe hisaraka hoe misy olana dia andao misaraka matoa zay tonga dia hoe andao hisaraka tsy tafahorona zay le ankonana tsy tafatsangana zay le ankonana milaza aminao zay milaza hoe andao hisaraka aby raha lasika anabavy aleo olona maromaro miara-mandalo ady toy zay ny tena rena mandalo ady ny olana aveko any zao tebiko zao matoa tonga ao ambavany hoe andao hisaraka tsy tafahorona zay le zavana tokony nahorona mariavy ianao neny adramasena ny zavana tafahorona tao dia tsy voateniny hoe andao hisaraka fa ianao le tanora kehitriny manambady izy mariage ny fety be andalina 150 millions 200 millions 300 millions vao misy ady anankiray kely eo saody le mitatanay ka tsy marinariny zany e satria misy zavana tsy tafahorona ao zay olona manambady sy anambady rehetra fantara fa tsy option fisarahana tena kely kaikanao tsy option fisarahana fahatelo momba ny ankonana ny ankonana dia filina anao io enao manao an'le filina zay safidinao io dia zay mitrangao afaka hitranga ny zavatra rehetra ao anatin'ny ankonanao miankina amin'ny safidinao ny tena marana rehefa mahazo ankonana ianao a dia tahaka nomena taratasy mena kahier anankiray ianao kahier vide tena kely hoe mena kahier vide ianao e dia anjaranao manoratra hoe ohatry ny ahoana mitondrako an'le filma ahoana mitondrako an'le tantara dia tapika eo ianao mieritreritriny misy olona tapika manoratra eo amin'ny toeranao atao very zao ah dia raha vo ekenao iny dia lasa iny zay mamaritra ny toy ny tantara marea tsara ve ianao filmanao io feuille blanche ny anananao a zay tianao momba ny ankonanao na filma comédie ny ankonanao na filma romantique ny ankonanao na ny ankonanao filma horreur ny sasandray commando ny antony raha lasika anabavy dia zao lay feuille blanche zay menanao tsy anao nanoratra azy fa navelanao hitsanga zavatra rehetra dia invité tao an-tranonao Arnold Jet Li izy adao na mpanao film commando rehetra Van Damme dia gaga be anao fa ny film ny fiainanao lasa film commando misy horera tapika misy Van Damme misy Arnold dia tapika ao misy zombie misy matoto
dia avy eo ndray fiainanao tapika eo misy hoe de finesse dia fahinona loatra ty fiainany ty ny antony raha lasaka nabavy dia satria nahoana lay feuille blanche tsy nanapa-kevitra ianao vao miainga hoe iza ny manoratra ato maria tsara ve ianao fa io za tena mahita ankonan'olona tena commando ny ankonany sasandray tonga dia tsena hitanao ny etsa ohatrany miantso hoe aty le jina aty le jina aty le jina tsisy mietsa lay ohatrany miantso mafy be hoe le trony voatonga trony voazy le ankonana le fianana mihitsy milasa tsena be satria nahoana tsy nysoratanao le taratasy male avy ianao tsy ny voafatotra amin'ny voalohany le izy andriamanitra rehefa nanehanao le izy dia miteny aminao andriamanitra ka za ianao zao soratanao ny tory teny tahaka zao dia andriamanitra miteny aminao hoe zao anaovana azy ohatra zao hitondrana anazy zao zavatra mitranga kehitriny fa akoatran'andriamanitra hiteny eo manana fa misy olo lafa te hiteny koa eo ao ve tompoko ny ao anatin'ny ankonana mbola teboka important ihany olona samy hafa no miaraka ao samy manana ny aviny samy manana ny nahazatra azy dikan'izany raha lasaka nabavy dia misy zavatra mila amboary raha vao tsy alaminao hatramin'ny voalohany io dia ny ray hiteny ohatra zao nanaovana azy tany amin'ny mamanay rayray hiteny ohatra zao nanaovana azy tany amin'ny dadanay dia mikizy ray nanao ilaza ohatra zao ny datoa aniny dia ny mpanampy lay miteny hoe ohatra zao tany amin'ny patron anay taloha ka tsy marina fizany tompoko midika zany raha lasaka nabavy mila miainga mila faritana vao miainga io amena ary farany teboka important raha lasaka nabavy dia izao ao anatin'ny ankonanao ny zaza dia olona voanomboka fiainana ny olona noratra ny tapany voalohany amin'ny fiainany zaza dia ny ray aman-dreny ny olona noratra amin'ny fiaingany zaza dia ny ray aman-dreny noho izany zany ny ray aman-dreny ny ankonana vao miainga dia tokony voafaritra ohatra zao ny falehany amena tena keo no kaikinao hoe amena ahoana ary no atao ahoana ary no atao satria nahoana tsika rehetrarehetra eo te hanana fiainana mahafinaritra daholo te hanana ankonana mahafinaritra tsika rehetra ao te hanana zany hoe vao miditra ny tranotsika dia misy vady manao bizo zany ve dia misy zanaka miatsampy zany ve tsika rehetrarehetra ao te hifady daholo satria nahoana amintsika ny ao an-trano zany toerana tena tokony mahasambatra indrindra amena fa nalahidy raha lasaka nabavy dia tsotra misy teboka telo eto teboka firy ho an'ny ankonana teboka voalohany dia zao satria ny ankonana dia atsangana isika kristianina ny teboka voalohany manangana ankonana kristianina dia hiara manangana aminao Jehova ahoana ho ia Joshua 4:25 Joshua 4:25 nefa raha tsy sitrakareo ny anompo an Jehova dia fidionareo anio ovinao ny fidiana oviana tsara le izy misy karazan-javatra zany tsy tokony atao rahampitso fa tokony atao anio matotonga anio le teny dia oviana zany le izy ny tokony hitranga anio amena fidionareo anio ary zay hotomponareo na andriamanitra zay notompony razanareo tany andafony ono na ny andriamanitra ny amorita zay ponina teto amin'ny tany nonenanareo fa raha izao sy ny ankona kosa ahoana tsara fa raha izao sy ny ankona kosa dia nompo an Jehova izahay ka lasaka nabavy fidinareo anio ny fanomboana ka lasaka nabavy dia izao raiso ny fanapahan-kevitra manomboka androany ny anangana hankonana kristiana tonga any an-trano ianao dia milaza ianao hoe ny ankonako dia kristiana
Nidikan'izany a tiankonany ty a dia zay avy amin'Andriamanitra ihany no ataony. Amen. Ny fahazarana ao anatin'ny tiankonany ty zay horesahako be dia be rehefa avy eo dia ankohonana kristiana. Amen. Ninonninona mitranga ato anatin'ny tiankonany ty a dia zay zavatra mety amin'ny kristiana. Amen. Ny kristiana mpamela heloka, dikan'izany anatin'ny ankonany ty mpamela heloka. Ny kristiana miasa mafy, dikan'izany ny olona rehetra anatin'ny tiankonany ty dia miasa mafy. Ny kristiana mifankaty, dikan'izany ny olona rehetra ato anatin'ny ty trano ty dia fankaty. Tsy misy olona mahazo miady a. Za lasaka nabavy be. Io zavatra efa nandalovany, tsisy olona tsy nandalo tamin'izany hoe misy zavatra tsy vitsivikefotra tranga ao an-trano dia lasa mifampiteny dia lasa mimasika dia farehefa avy hoe za tsy miresaka ntsony ray tonga dia lava molotra be ray indray tonga dia lasa ohatra mivily masony. Tsy normal zany ka lasaka nabavy tenikena ka tsy raha ankonana kristiana tsy tokony ohatr' zany. Misy zavatra ray manokana ty zay zaraiko aminao ary tena angatahako mba hotadidinao mandrakizay. Eny tsara rehefa nandinika ka lasaka nabavy ny ankonana kristiana tsy tokony isy ady. Hoazavaiko anao le izy na misy tsy vitovikevitra reo tokony tsisy ady fa matoa misy ady ao a dikan'izay misy fahotana tafiditra. Aholazaiko aminao le fahotana vonona ve sofinao andre azy. Ny ankonana kristiana dia misy lehibe, ray lehibe dia aveo reny dia aveo ny eklezy. Ray reny lamatoa lahevo farala zay ainao fa manina milaza hoe tsy tokony isy ady ao. Ny antony raha lasaka nabavy dia izao tsy tokony isy mihitsy, tsy exista mihitsy zany hoe secrétaire hamaribotana PDG. Mariavy ianao tsy tokony isy mihitsy zany hoe teny ifonako ifonako fa fahamarinana zavatra lazaiko. Raha misy lehibe ao, misy antanatohatra ny tokantrano anankiray, tsy fanao raha lasaka nabavy mamaly ny eo amboninao. Mariavy ianao azonao ve tiako lazaina fa raha ankonana tena kristianina io. Raha miteny ny ray mety hiteny ny reny be raha ohatr'izao raha vao miteny ray hoe non zao le izy dia manginy tsara treo. Raha miteny neny dia tsy mamaly ny zanaka iny toko. Raha miteny zoky dia tsy mamaly zany satria ankonana kristianina. Raha lasaka nabavy ny mampikorotana ny ankonanao dia noho ianao. Mariavy ianao ny mahatonga ny ao an-trano ambony ambany dia noho ianao. Ainao ny vady zay miady amin'ny lehilahy vadiny dia manoty izy. Fahotana satria fanonganam-panjakana. Ranabavy eo marina satsia ary tia koa nefa ny lehilahy zay tsy maneho fitiavana amin'ny vadiny dia manoty. Lasaka nabavy eo zany ao fa misy rafitra avy amin'Andriamanitra ao. Amen. Mino fa amin'ny ankonanao manomboka anao tsisy korotana tsony. Akaza miteny hoe ka zany pastera tsy ampy fitiavany tsy maintsy miakatra ihany le fieo. Lasaka nabavy eo na tsy ampy fitiavana ary ianao. Lasaka nabavy aoka tsy hoe efa tsy ampy fitiavana ianao dia anoty. Marianazy ianao ka nabavy eo. Raha aoka koa tsy hoe rehefa tsy mankatoanao ny vadinao dia hoe tsy anionao fitiavana izy fahotana koa zany. Manangana ankonana kristianina na ankonana kristianina. Amen. Ahoana tsara. Rehefa tonga any an-trano ianao dia teneny hoe papa sy maman andao alamina ny atao trano gaga papa sy maman. Andao sao papa sy maman atao tena ataontsika fiainana vaovao ny atao trano. Laza aminao a raha voniny ianao ny anaraka ny rafitra Andriamanitra. Famarinana ndraika lasaka nabavy tsotra. Ohatra Andriamanitra andeha ho sisy Jesosy Kristy hanao fitoerana
ho anareo tsika rehetrarehetrao dia noarina ho any an-danitra ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra na izy zay naterabe ivavy dia noarina ho any an-danitra zany hoe manana prédestiné ny olona rehetra ho any an-danitra amen teny kelo akaikinao manana prédestiné ny olona rehetra ho any an-danitra hoe fa izao anefa tsy ny olona rehetra ny tonga any an-danitra fa ny olona zay ho any an-danitra dia mila manapa-kevitra ny anaiky ho any an-danitra na prédestiné azy azonao veatreo na efa hoe zay areo forotony ianao any an-danitra tsy tonga dia miditra an-danitra daholo fa manome safidy Andriamanitra hoe ianao ve manaiky hanaiky ny rafitrako hiaraka amiko raha manaiky an'io ianao dia ho any an-danitra ka tsy manaiky ianao dia tsy makany ianao dia tahaka zany no fiainana Andriamanitra efa nanome antsika fanalahidy rehetra fa raha manaiky ianao dia ilamo amin'ny fiainanao raha tsy manaiky ianao dia elo amin'ny andro ianao la vie c'est comme ça tenenkenao akaikinao izay zany misy olona tia amorona zavatra vaovao aleo amorona fiainana vaovao tsisy an'izany io tsisy an'izany io fa io zay safidinao dia zay no mitranga tenenkenao akaikinao izay safidinao dia zay mitranga hoe manangana fiainana kristiana manangana na ankohonana kristiana hoe ny anay tokantranonay tokantrano kristiana dia ahoana pastera zany raha ohatra ka tsy pino mivato tsy pino izy fa ianao nanambady azy dia anao ravitr'Andriamanitra fa io vadinao dia mivavaha ianao mafy mba hibebahany faran'izay aingana tena menina mafy zany antsony hoe fiainanao amin'Andriamanitra tiako be le afaka teo hoe ny lehilahy zay tsy mitia mivadiny dia manoto ary ny vehivavy zay mamary ny lehilahy dia manoto milaza aminao raha samy maka mitoerany fotsiny tsisy ady zany ao an-trano tsy marina ve zany tsisy ady zany ao rehefa miteny dada hoe anina dia zay zany teny kely neny ary papa raha zavatra oatra zao ve ny problema ny ankalasika na vavy misy karazana vehivavy dia natsoina ho assistante mpanampy fa misy karazana vehivavy tsy assistante fa insistante tsy miassiste izy fa miinsiste ary tsy amelana raha tsy nilazany ianao manotoina mena tsika menakavy dia mila manangana voalohany tokantrano ankonana kristiana faharoa raha tianao ilama ny tokantranonao ianao no manoratra azy fanalahidy faharoa dia izao zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza fanalehibe izy tsy ala amin'izany fanalahidy faharoa dia izao mambole fahazarana tsara ao an-trano aveko fandroany mambole fahazarana tsara ao an-trano inona ny dikan'izany ny zavatra mitranga ao an-trano anjaranao no manangana azy mamorona azy ohatra teo atao bizovy ianao rehefa mody ny trano ianao aza niany hoe fa vo mody ny trano ianao dia ianao nanantona vadinao dia ataovy bizo izy ne sasany zany fa tsy resaka tanorako alasika nabavy eo ny lehibe indrindra ny tokony efa zatra amin'izany amena fangano faharetan'ny fotoana ny vadiny misakana bizo misakana affection au contraire ny olona manambady ny fanambadiana ono gasay dia ohatra migarana reny garana maninona tsara garana korokorotra izy vao maika mamy fa ny sasany ankehitriny raha vao mikorokorotra dia mitady maitsomaitso mbay tena ekenao kakinao tsy amenina hoe mambole fahazarana tsara ino tianao anao kalay anao hoe ny zanakao raha vao mody ao an-trano ianao dia ataovy kalay izy fa milaza aminao aby manomboka amin'iny gaky izy aloha voalohany ny ampitson'iny ianao izy avy eo mizatra izy vao miorina reo dia fanao kalay azonao hoe zay ambolenao ihany
no mipetraka ao mamboley fahazarana tsara zay zarinao anio raha zarinao io vadinao io hoe asoko ny kirarinao andao ianao mba asaina mana sasana ny tongotrao ainao rehefa zatra nyzany izy tsy antony zay ahitananao satria tsy hoe le fanasa-tongotra satria nao any misy zavatra tsapany hoe tena mivadiko kosa ty anay azonao hoe zany fa raha zarinao mahaleo teny io mahavita teny io tsaro fa io no créera voalohany rehefa za tena miteny vehivavy mihitsy aza zarinao mivadinao haleo teny mariavy ianao hoe mandeha ianao dia misy vady fa tonga dia andrahoy tandremo ranabavy attention efa vita koa ny sakafo fa tonga dia mihinana rery ao ianao attention l'homme a été créé le premier. L'homme était solitaire. Tsy fantatra hoe firy taona tao arinany namorona anatiny Adamo zay vao noarina Eva. Mariavy ianao. Souvenez-vous qu'un lion est toujours solitaire. Kaza zarina zany mivadinao. Mariavy ianao. Misy vehivavy manko indraindray tsy raha mivadiny fahavelany any tandremo ranabavy tandremo fa zay nampiongotra ny vasité tena mena mafy be ranabavy fa tena marianatsika ny afatra ny faharoa dia amboly fahazarana tsara ao tranonao inona ny fahazarana tianao hitranga ao tena ikenao kaikanao fahazarana tsara atao amen mivavaka mamaky tenin'Andriamanitra mientoroteny hira-pivavahana zany fa atao fahazaranao an-trano mifanaja tsara zay ambolenao ihany raha lasy anabavy eo zay afafinao ao ihany zay maniry ao asa manao mihitsy fa maninaka ny olona ny ohatr' zany ny zarin'ny olona zavatra hafa ny azy fa ninao zarinao zavatra hafa amen ny fahatelo fanalahity raha lasy anabavy raha te aminangana fiainana ianao dia zao aza manaiky zavatra tsy araka n'ilay vision nanananao fa itsio dia ny voalohany reny rehetrarehetrareny isy miteny atry hoe zany mihitsy raha lasaka anabavy raha manangana trano ianao mandahatra briky ianao tapoka avy eo misy miteny aminao iny ana eto amin'ity toerana briky ty aleo mololo napetraka eto dia anaiky ve ianao raha manaiky ianao dia hipetraka eo mololo io ary mafy ny manarana io ao maria tsara ve ianao raha ozy ny anankiray indray hoe ny briky rehetra mahitsy tsara lahatra tsara io ny anankiray indray hoe ny anaty avila koatra zao nao raha lasika anabavy fiainanao io tonga dia ahitsy eo amen ny modèle anao voalohany hoe ny ana ny fenêtre ny varavarakely manitsy any amin'ny arabe olona le mpanao trano le olona anankiray miara-miasa aminao le tsy atao manitsy ny arabe fa aleo le atao tafitrano dia manaiky ve ianao raha lasika anabavy ny olana dia zao isika rehetrarehetra kao na ny manao hoe za tsy manaiky ary nanaiky zavatra tsy mety ao an-tranotsika mahatonga ny ankizy rehefa lehibe tsy azo tenenina tsony dia tamin'ny fotoana izy tokony tenenina tsy niteneninao tamin'ny fotoana izy tokony nahitsy tsy nahitsinao dia lasa fahazarana le izy vao miaika zavatra ray dia ahitsy eo izy raha ny zanaka ao vavy mitady hoe mody alinalina kokoa tonga dia ahitsy io izy non tsy ohatr' zany atao trano raha vao ny zanaka ao manomboka manao teny hafahafa amin'ny reny tonga dia ahitsy io izy tsy ohatr' zany anamao mariavy ianao na ianao ankizy ary manomboka mahita zavatra hafahafa ao an-trano manomboka mifampitabataba ny lehibe dia non tsy ohatr' zany atao tranotsika fampasinanao azonao ve izy fa zay zavatra ambolenao ihany zay ny maniry ao raha lasika anabavy eo amin'ny toerana zay ambolena voasary tsy ahita kôkô eo ianao ka tsy misy namboly kôkô teo baiboly mampianatra zavatra tahaka zao tonga ho sisy mpamafy dia namafy izy tamin'ny tany rehefa naniry reno izy
dia tonga ny fahavalo no ny alina ozy izy ary namafy voaratsy teo izy mariavy ianao vo maniry reny zavatra reny dia ongoto amen ve ny fanalahidiny fiainana ka tianao afinaritra ny fiainana dia zao sois prêt à bâtir get ready to build amen na miomany ianao ny anangana zay tianao ihany feuille blanche ny anananao feuille blanche ny anananao anoratra film ianao inona ny tiako atao ao zay tenenin'andriamanitra miteny zao anaovana azy satria andriamanitra mahalala hoe raha zao ny anaovana an'io zao ny fiafarany film eo fa tadidio fa ny olona fa koa te anoratra mariavy ianao te anipy zavatra ao anatin'ny zay zavatra soratanao fa dieny vao manomboka ny fiainanao safidionareo ovinao any anio nareo dia mila misafidy androany isika mianakavy mila misafidy ny fanalahidy raha lasaka namavy voalohany manangana fiainana kristiana zao ntsika kristiana sika zao ny fiainana kristiana dia miaraka manaraka anio sika amen faharoa mambole fahazarana tsara ao an-trano na lehilahy ray mpianakaviana ianao na vehivavy vady ianao na zanaky ianao na ankizy ianao ao an-trano mambole fahazarana tsara ao an-trano fahatelo zay zavana tsy tokony ao dia esory ahoanao rahalasika nambavy tsy tianao brokatera ny tranonao azay vely hitondrana zavatra maty ao misy tranon'olana zay zavatra maty rehetra dia ao daholo radio maty ao masina écrire maty ao télé maty ao zay zavatra rehetra montre maty ao zavatra maty rehetrarehetra dia angononao fa manino so dia ilaina ny piesy ndray androany dia mitokana re tsy tika mitsy ty trano ty tena brokatera ka ianao no nanaiky an'io mariavy ianao zay ambolenao zay ny ao zay avelanao maniry zay ny ao manomboka androany voalohany manangana ankohonana kristiana faharoa mambole fahazarana tsara ao an-trano fahatelo manina tsara fahatelo aza manaiky zavatra tsy araka televisionao ao an-trano amen